Voasambotra ny mpitandro ny filaminana teny amorona kona bypass ny 12 aprily 2020 ny colonel Patrick Rakotomamonjy nentina teny fiadanana izy belohany nitondrana azy avy atrano teny amin'ny fonjabeny tsy afahy talohan'izay teratany frantsay iray izay niasa tamina orinasa maromaro teto Madagasikara izay voalaza fa miaramila teo aloha sy malagasy misa 4 no efa nosamorona tamin'io daty io ihany ary nitohy tamin'ny fahatratrarana an'ny colonel Patrick Rakotomamonjy anisan'ny ireo fandikandalana aninjehina azy ireo sy ity colonel ity ny fikasana amony ny filohan'ny fanavaozana raha iverenana olona misy 12 no voatazona amponja vonjimaika ny talata 17 martsa lasa teo no ny fikasana ifofo ny ainy filohan'ny fanavaozan'ny republika raha nitatitra nataony toy ny mpampanolalana eo anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany anosy ny 2 aprily lasa teo mbola maromaro olona karohana amin'io raha io ary nisan'izany ny colonel Patrick hoy ny ministry ny fitsarana ny 3 aprily teo raha nitafa tamin'ny mpanao gazety ankoatr'izay nanambara ihany koa ny taleny serasera eo anivon'ny fiadidiany fanavaozan'ny republika ny alarobia lasa teo fa nisy drone termique misy 5 no nisidina teo ambonin'ny trano fonenan'ny filoha colonel Michael Randrenirina teny ivandry ny aliny alahady 12 aprily izay voamarina fa nitsikilo ny anatiny sy ny manodidina rehetra tsy lavitra anivandry ihany koa ny olona mandefa ireo drone ireo raha ny fanamarihana nataony mpitandro ny filaminana voalaza tamin'izany fa misy firaisana tendro amin'ny hery vahiny ny fandefasana ireo fitaovam-pitsikilovana ireo sy ny tetika andatsahana ny hainy filohampanjakana ny afana ny toedra raha nanomboka teo ary namoaka horonantsary roa samihafa ny colonel Patrick Rakotomamonjy tamin'io andro nanaovany taleny serasera eo anivon'ny fiadidiany fanavaozan'ny republikan'i Madagasikara valandresaka tamin'ny mpanao gazety io ka nilazany fa anome feptaona ny fitondrana tarihin'ny colonel Michael hatramin'ny sabotsy 12 aprily izao ity colonel ity ka izao tratra 2 andro melohan'ny feptaona nomeny io aleo ny fanadahadina sy ny famotorana atao no anamarina izay ahiahy izay fa raha ohatra kosa noho ny fanaovan'ny fanehoan-kevitra amin'ny tambajotra serasera ireny no antony isamorana azy tsy rariny satria zo fototra izany hoy ny fanehoan-kevitra ny teo anivon'ny firaisamony pireneny io fanehoan-kevitra io dia zo fototra io ary tsy azo itoverana io ary tsy azo ekena mihitsy ny hoe manotoena le izy manakina ny olona noho ny antony matetika moa zany le antony dia hoe manakodana ny filaminam-bahoaka le izy mety hoe manakodana koa ny filaminana anivony fitondrana ny androm-panjakana dia izay kanefa io tena zo fototra io ary raha ohatra le izy amin'ny teny frantsay moa izy hoe arbitraire le izy rehefa miteny ianao zany mizatra tsy mety ohatran'izao indrindra fa rehefa fanodikodonana ny fomba fitantanana madio eo amin'ny raha-pirenena dia hosamborinao ve zany le olona eo ny fanadahadiana atao aminy fa tokony anokafana fanadahadiana ihany koa ireo fanambarana sy ampamoaka maro samihafa nataony colonel Patrick Rakotomamonjy samy misy ny fahamarinana maro amin'izy ireny no mampanahy sy manaratsy endriky ny fitondrana fanavaozana ka tokony porofona amin'ny alalan'ny fitsarana fa tsy miray tendro sy petsapetsa amin'izany mafia izany ny fitondrana ankehitriny maro raha teo ny anarana voatonontonona matetika tamin'ireny horonantsary ireny ka tokony atao ny fanadahadiana raha ny fanehoan-kevitra trany rehefa misy ny olona izay tena fantatra fa tena hoe nanotokolotina vola tena zany tena hoe azo lazaina mihitsy fa tena tsy azo everina kokony le izy nefa ny varopolisy nataton'ny vahoaka malagasy dia mianao anatin'ny fahatrano dia izay ko dia atovy ny fisamborana an'ireo olona ireo atovy ny enquête mikasikan'izany rehefa voaporo fa tena nanao an'izany le olona dia tokony izy saziana tokony izay ary tokony amerina n'le vola satria le tsy maty manota aty io koa tena zavatra tena manapodika n'ity firenena ity satria izay foana ny fomba nentina ny tantanana ny raha-pirenena teto firenena ity nandritran'izay fotoana marobe izay dia izay koa tsy azo ekena koa io ary tokony hiady amin'izany tsika ary tokony hiady tsika hoe mba hisiny ny fahaleovan-tena eo anivony fitsarana satria rehefa tokony koa ny fitsarana manao ny ataony koa dia tsy azo ekena koa zay ankoatr'izay tsy tokony ho adonina ihany koa fa mbola maro ireo fanetry be ho an'ny firenena namodika ny firenena nandritra ny fitondrana rajoelina raha tsy laza afa-tsy ny fanodikodina mbola ampanjakana
ny fanararo tampahefana ny fanomezana tombon-dahiny manokana ny famotsimbola sy ny sisa izay natsikafo ny fitsarana momba ny konty ny farany teo ka mila andraisana fepetra ihany koa izy ireny rehefa iroso amin'ny fandraisana fepetra ihany ny fitondrana fepetra entitra izay tsy tokony hijanona amin'ny fitanisana ny heloka vitan'ireo voakasika sy ny fepetra noraisina fotsiny ihany fa mila tatitra mazava anesotra ny ahiahy ny be sy ny maro ihany koa no tokony ataony tompona andraikitra voakasika izany. Orkla, azafady aloha e, azafady. Tena reraka mihitsy manintsika anao. Fa zao. Aiza ihany le fanovana ny resahana sy ny tratratratraina hatramin'izay, ohatra mbola tsy sapanay mihitsy a. Teria, taiza nisy fanovana vita tao anatin'ny ray mpimaso aloha e. Ha? Nandravatrano omaly ve ianao dia atsangana vila ara-pitso? Valio aloha. Raha tsy inonako. Ay, hitanao zany, ianao ihany tena valy azy. Ry namako, ny tranopody no vitany vava, fanovana kosa. Antsika rehetra miaraka. Fotoana fanavao zany zao a. Andao mba hanavao toe-tsaina e. Namaraina na atoandro na hariva. Topy radio foana. Mbola manaty saina raba izay efa nataony namana no makilay ny fandarantsika tamin'ity androny zoma ity fa 17 volana aprily miarabanao ihany koa ny manto Constant Revelson mialay eny ary. Tahina kely mafandrayntsika tsy ny lafiny teknika Thierry Alain Rakotondririna kosa manao ny fandrarana kapobe eny. Miazakazaka be ny fandehany toetra Constant Revelson tamin'ity herinandro ity fotsiny ary dia tato anatin'ny andro faraparany fotsiny. Dia tena zavatra maro no miseho. Andeha ataontsika sogajiana telo fotsiny angamba aloha izy satria misy mifandray reo zavatra miseho reo. Raha ny akaiky indrigny ataontsika hoe Morblany aloha eto Antananarivo renivohitra dia tendra aloha zany ny PDS. Nahazo PDS team anareo. PDS team Antananarivo renivohitra dia mandeha ny manaraka miaraka amin'ny ataontsika hoe lefitra ny délégation na manokana anankiroa moa zany araka ilay didim-pitondrana zay nivoaka tamin'ny alarobia lasa teo. Ny lafiny faharoa mikasika ny raharam-pirenena amin'ny ankapobeny sy mifandray ireo dia ataontsika hoe lohevitra anankiray mikasika ny tanora sy ny fionan-dom-pirenena. Dia rehefa tanora moa maro ny zavatra mitranga ho an'dididana tanora dia misy le hoe GNZ dia le GNZ zany ao BDP ny fanohan-kevitra miseho misy ihany koa ny tranga misy amin'ireo ataontsika hoe tanora sasasasany zay ao anatin'izany atao GNZ zany dia nisy moa le ataontsika hoe fanokafana ny fionan-dom-pirenen'ny tanora zay nitaterahana tery amin'ny sisitry ny vato tany talatala teo. Ny fahatelo iny zao ataontsika hoe vaovao mafana satria nitrangatra amin'ny Maly Ariva dia toy ny raha ihany moa zany raha ny tena marina fa le mikasika ny fisamborana na voasambotra moa zany ny colonel Patrick ary tsika miteny zao zany dia fanetsefa moa izy. Zay zany lizy Constant Revelson dia andao restika ataontsika hoe mandeha ambaratonga ary mikasika ny tanàna Antananarivo renivohitra sy ny PDS voavoatendry. Za moa tsy mba manasingasingana zavatra zany. Zay ny antony mampisy atsika eto ary zay fanapitsika ny mpiaino. Hoe na misy singan-javatra miseho ary dia misy ny fototra mahatonga azy sy misy ny lalakalehany foana iny rehefa avy eo. Za zao tonga dia mivazovaziko taminao nahazo PDS team anareo. Dia iny moa zany ny fampitonontonenana ny team Antananarivo. Fa izao koa tatoato zany le team tsy nandeha nitsangatsangana nanao madaredy tsony ny tena nataony raharaha mandritra ny fotoana hoe ny olona mivaky loha amin'ny hoe fanavozana ny republika fa efa miditra amina toerany zay dia ajanikeo ny iny fa ny engane tsy hoentiny fotsiny amin'ny fomba mahazatra hoe mino fotsiny ihany satria nambe folo taona tsaika nino fotsiny ihany dia zany le farana dia io moa rehefa miresaka Antananarivo sy ny fanamby miandry azy eo dia maro ihany fa angamba nefa miandry zao toyny eo zany tsika mikasika an'izay raha zay satria famindram-pahefana moa zany mbola ho tanterahana ao anatin'ny fotoana aiza zany le ohatran'ny solony ohatran'ny karazana arifanina le hoe ohatran'ny mba ino moa filazana an'izany
ohatrany hoe solon'ny mpanolo-tsaina salam'izany le izy sady mpanatateraka fotsiny de zay de satria tsy mbola mazava tsara moa zany amin'inny am'izao fotoan'izao raha mamaky fotsiny lay ataontsika hoe didim-pitondrana de manome izy ataontsika karazana référence na andininy amin'ny reo lalàna amin'ny feno vondroboaka aparitra de raha mazava tsara ny voalazan'ny andininy nefa raha miatra ihany koa le ataontsika hoe didy navoaka ny conseil d'état mikasika ny fifidianana teto Antananarivo de am'izay zany le manala sala hoe inona ny tena zava-misy manoloana ny inona ny tena zavatra hitranga zany hoe hotazomina sa tsy hotazomina lay rafitra ataontsika hoe le organe délibérant izy raha miteny zay ny vao mbola nampiasain'ny lalàna mikasika an'izy de mbola miandry ny tena atao hoe na misy mahasolo azy tsisy mahasolo azy zay mihitsy mbola aza le andininy fa 30 am'zato io zay nge Rolandremaina anisan'ny mampiasa loa mihitsy ty le hoe foaniny antenimera foaniny antenimera toy izy ao hoe sovaly tsisy lamboridy avela am'izao eo ve zany le firenena le mpanatateraka ka aty aminareo ty commune koa zao de mipetraka ihany zay sovaly tsisy lamboridy ve io zay le hoe manao parallélisme kely moa zany eo anatin'le izy de hitantsika eo fa tsy misy azo singaniny zany oa tsisy mandeha singany mety mbola iverena ihany indra efa avy eo arakariny satria ny fotoanantsika io mandeha le zany vozarazaraina kely lay mahafana am'resaka reo loha hevitra hafa ny faharoa dia mikasika ny tanora fikaonany dom-pirenen'ny tanora sy ny atao hoe fanehoan-kevitra samy hafa ny tanora sy ny ao anatin'izay satria de mbola misy loha voatazoneny amin'ny politika ozy le razahana karaha izay eo ndrindry tsika io zany zao le mato constant ravelson tanora ka le resaka tanora mora ihany ho an'ny teandray tena hoe te hiditra eo am'le sehatra eto amin'ny firenena io nge misy lafiny anankiroa ny lafiny anankiray zay keo tamin'ny tanora mba nanao ohatr'izany voarava ny fitondran'ny repoblika voalohany volana mai 12 mai 72 26 juin nga filiberatsiranana ihany no andeha hitarika ny fahatserovana ny teria asamonina teo amin'ny avenue sa teny Mamasina teny Mamasina voalohandohany vava zany nataonay zany inona fotsiny ny olona matiny tifiriny rangahy io ao anata de nivoaka mihitsy tamina trakta nataona hoe hoparazana ho an'izay tolona zao fa rehefa natao zay hoe la izany ve mahatazona an'io fa reo aloha ny miaramila fa reo aloha mbola misy ny ino amin'ny processus ny fizotra ny mandalana momban'io inona tokoa fa taty arina volana vitsivitsy nge de niova tanteraka ny constitution afaka le filiberitsirana nanazo fahefana raha manantso voambaka ny miaramila zay tam'izany ny tiako lazaina zany de zao zay anisan'ny zavatra tsara ianaratsika zay no hoe tsy anio ny apitso faharoa arak'le tenitsika teo tsy avelo sovaly tsisy lamboridy za tsy mbola hitako tsara zay olazaina momba n'le premier ministre vaovao fa ny aina de zay voarambiny sofika aloha fa hatramin'izao tsy mahita document soratra n'le navoaka nefa ela ihany tsy efo herinandro de raisiko mihitsy le teneniny hoe ary tenitsika teto tamin'ny heriny le izy tenitsika teto tamin'ny heriny le hoe io assemblée io na ho afaka io na tsy ho afaka io nisy olo zavatra hafa io de zao noho izy reto misy vary mangatsika n'io assemblée io reo député reo zany ahoana ny haute cour de justice manamboaranareo didina lalàna moa zany ny azy manamboaranareo lalàna mety mandeha any amin'ny hoe na ho alàna tao io na ho atao io rehefa ohatra hoe zavatra mila hodinina any amin'ny fikaonantom-pirenena de alefa makany hoe ahoany tono momba ny haute cour de justice alefa tak'izany ko hoe ny assemblée nationale nososehan'ny mpanatanteraka teo aloha teo manala ny tsai kristiana reo de tsindrin'ny mpanjaka rajoelona fotsiny hoe tsy miala eo io ahoana ny ataonareo momba n'izany tak'izany toy ny enquête parlementaire anareo tsy hita zay aloha vodiny tsy hita tablo fa ny endaminy te takin'iny ahoana koa ty ianareo
misy nareo ihany nanao azy hoe député ana district anareo ka de tsy mihoatra ny district amin'ny zavatra ataonareo ahony reny rehetrarehetra reny na ho alana na tsy ho alana reo assemblée reo vary mangatsika tsy maintsy mivoaka zany eo anatreniny hoe fanavozana ny république anao sa tsy anao ary ngeto a de mitodika amin'ny resaka FFKM tsy maintsy tsika nyteny teto ndray mandeha hoe ny olobe eto amin'ny firenentsika de tokony misy mandona tratra hoe zao ny toerana nisy ohatra hoe za de député kanefa ny de misy am'ty na tonga ny Rajoelina sy Tsay Christian lasa mpanjaka ary nambabo ny firenena zay manko le hoe capture d'état ange rehefa atao teny vazaha manko le izy de ohatrany hoe fikeo nandohany any amin'ny samy be diplôme any zany fa le capture d'état de hoe lasa tompo ary tompoiny ny firenena Rajoelina sy Tsay Christian sy ry Ravatomanga ka misy an'izany fibaboany zany tokony avoakan'ireo amin'ny député reo raha ohatra izy ka mba te analefaka ny tsy fitiavan'ny olona azy satria lasibatra mora be mihitsy izy zao amin'ny tsy mety miala tsy miala mihitsy ange le fitakiana hoe foany le assemblée ka raha mba misy assemblée mampiseho imasom-bahoaka hoe faotako lehibe zao no nataoko amin'ny maha-député tsisy manery anareo lazao aty nge fa apetrao moramora ny FFKM any de izy mba manonona ny karaha ohatra ny confesse fa eo anao de député teo anao de zao anao de député ihany ko nefa fanavozana ny atao mety mbola no landalina kely iny tsika rehefa avy eo fa ny ataontsika lo hevitra fahatelo resana de satria mifanohy amin'izay ihany mikasika ny rahapirenena resana capture d'état ary zay moa nisany hoe famerimberin''lay ataontsika hoe colonel rehefa laleo hevitra izy tao anatin'ireo vidéo maro samihafa ny amin'ny hoe mafiandre moa zany le voambolana tena nisany resany de ao anatin'le izy dia reny moa zany zao ny vaovao farany tao anatin'ny zataontsika hoe 12 ora teo de voasambatra teny amorona koa izy teto Antananarivo ifa Antananarivo moa zany dia nalefa avy hatrany any Tsefa any zareo teo anivon'ny gendarmerie moa zany na voasambotra azy avy tsy afiadanana mazava loatra de mety gaga ny sasany loha efa manina tonga de Tsefa de fampatsivana kely fotsiny nisy raharaha zay nahavoatontonona le fifofona ny amin'ny filohan'ny fanavozana ny république de nisy olona 13 lay ny nandeha ndraraha tery amin'ny eviny pôle anticorruption tery dia 9 zany no nampidirina ponja vonjomaika aloha nisy nalefana Tsefa de nisy toerana hafa satria nisy vehivavy ny sasany tamin'ireo ary hoe roa de anaovana didy fampisamborana de anisan'ireo roa voatonona tao anatin'izay colonel Patrick